tsy sakafo manasitran'olona zany, tsy sakafo mitondra fahasalamana zany, tsy sakafo mitondra fananganana zany, tsy sakafo mitondra famelomana zany, tsy sakafo mitondra fiainana mandrakizay zany. Am'izay dia tsy hoe mahazo misakafo, dikan'izay tsy hoe tsy mahazo misakafo indray tsika, fa zao le izy ny apôstôly Paul miteny tsy amin'ny fihinana sotro le izy fa miteny fisaorana. Rehefa manomboka misaorana sy makasitraka ianao eo am-pinanana sakafo, dia le teninao eo am-pinanana miantoka ny fahasalamana sy fahatsarana ho anao rehefa misaotra an'Andriamanitra ianao mialohan'ny nihinan-kanina. Zay ny tokony zava-dehibe indrindra. Betsaka amin'ny olona maika isakafo izy dia tsy mivavaka, nefa tsy fantany fa le fahavokisana azo ny eo sy hiantoka ny fahasalamana akory. Eno tsara, tany amin'ny testamenta taloha misy ny biby maloto, misy ny biby madio. Dia aveo le olona mifady biby maloto sy biby madio, tsy haiko intsony hoe iza ny hoanina ary iza ny tsy hoanina. Fa zao amin'ny testamenta vaovao indray dia eno tsara zavatra misy firenitsika mahazo antoka fa ny sakafo hoanintsika amin'izao eto ambony tany feno produit chimique. Ary ny produit chimique reny mbola ratsy lavitra noho ny biby maloto satria pozina ny reny. Dikan'izay misy sakafo matsiro ho andeha rehefa mitondra pozina ao anatin'ny vatanao. Ny problema nefa dia zao, ao anatin'ny sakafo hoan'ny olombelona zany amin'izao andro faran'izao, be dia be ireo karazana sakafo matsiro nefa mitondra pozina fotsiny anatin'ny vatanao. Ka raha tsy mivavaka ianao dia mihinan-kinam-poana satria fihinana fotsiny reny fa tsy tena fihinana reny. Hoy Jesosy, nofoko ny tena fihinana, ny teniko ny tena fihinana. Rehefa feno teny ianao ka misaotra an'Andriamanitra am-pihinanana, le teny iny manafoana ny pozina ao anaty sakafo ary mamadika an'izay rehetra hoaninao mitondra fahasalamana. Eno tsara, misy olona be dia be manan-karena, manan-katao madio nefa mora andraira amin'ny mikroba. Izy nareo miaro an'ireny kambotsy sy sahiran'ireny na manakaiky zordina azy izy salama foana. Dikan'izay tsy miankina amin'ny loto sy ny zavatra ety ivelany no mitondra fahasalamana ho anao, fa miankina amin'ny fahafenon'ny teny sy fatakarana ary mifanotona amin'ny fanamasina miaro anao. Ka androany arivo manana atoka ianao fa io herin'Andriamanitra io ny asa eto androany arivo. Matondro tsara ny tanan'izay mandray aho mirakora mafy eo antompoko. Halleluja. Ka tsy ny sakafo rehetra hoanintsika dia mamelona ny vatantsika daholo. Maro ny zavatra azo hoanina fa mifonopozina hoy izy teo. Jereo tsara ny Romanina 7:1-10 iverina kely tsika dia hiditra any amin'ny vavaka amin'izay aorinan'izay. Amin'ny Romanina 7:1 voalaza amin'ny Baiboly fa raha ny fanahy izay nanangana Jesosy tamaty no mitoetra ao anatinareo miresaka momba ny fanamasina izy, dia izay nanangana Kristy Jesosy tamaty no mamelona ny teninareo mety maty amin'ny fanahy izay mitoetra ao anatinareo. Amin'ny Luka 2:1 Jesosy niteny fa manam-pahefana madika ny sakafo rehetra hoaninao izy ho tonga soanao ra-pahasalamana rehefa isaorana zany rehefa omemboninahity zany. Zany mahatonga ny apôstôly Paul milaza fa ny anina rehetra dia ho amasinina miteny sy vavaka avokoa, ary midika zany fa ao miteny ny zava-miafina mahatonga ny sakafo tsara sy mahasalamanao. Tsy vokatry ny vitamine, tsy vokatry ny élément ilay vatanao intsony avy aminy, sy zay no mahatonga n'ilay fahatsarana avy amin'ny sakafo, fa avy amin'ny teny-pinoana izay lazainao sy ny raisinao avy amin'Andriamanitra miteraka fisaorana ao anatinao manova ny haninao rehetra ampahatanjaka anao. Tsika atao tsara zany no misoroka aretina avy amin'ny zavatra hoanintsika manomboka izao rehefa mivavaka tsika mialohan'ny fotoana hinanantsika azy. Miteny eto Andriamanitra ho an'ireo olona misakafo tsy mahatsiaro fisaorana azy reny sy olona tonga dia mandrapaka sakafo tsisy vavaka reny. Fantatsika tsara fa ny fiainan'ny vatan'olombelona dia ao amin'ny raha ny fiainan'ny vatan'olombelona, olombelona tsotra zay. Zona 2:12-13 Baiboly dia milaza fa izay nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Ary eo bokin'ny Jona 7:1 Jesosy Kristy niteraka atsika tamin'ny alalan'ny fanamasina. Rehefa nandrainy Jesosy ianao dia nateraky ny fanahy ianao. Dikan'izay tsy lalàna ranofitsony no mifehinao fa lalàna ra-panahy. Ary lalàna ra-panahy io manam-pahefana eo amin'ny nofo lalàna ra-panahy io. Ho aza vaiko aminao anatin'ny fotoana fohy amin'izay hoe ahoana ny ampitanga n'ilay fahagagana sy atonga anao andrano tsy maintsy salama ka na kansera ny ao anatinao na mety voan'ny VIH ianao tena miangavy ianao andana miazakazaka amin'ny sabotsy manaova contrôle orinana ty fivony androany ty fotsiny fa zay zavatra rehetra pozitif atao amin'ny rahanao nefa tsy izy ho foanan'Andriamanitra daholo amin'izay. Alleluia. 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 Andriamanitra niteraka atsika tamin'ny fanahy
ity ny fahazavana azoko menanao androany ariva fanazavana tsotra le izy rehefa tonga kristiana sika dia manana natiora roa ao anatsika natioran'Andriamanitra sy natioran'olombelona natioran'Andriamanitra miantoka an'le fiainana mandrakizay ra-panahy io le fiainana tsy voafetra eo amin'ny nofo fa aseho eo amin'ny nofo ny fiainana kiray faharoa le novaitsika tamin'ny ray aman-dreny io le fiainana voafetra amin'ny tontolo fisaintsainana sy zay zavatra mety hoe matapitalakaleinao ra-patakarana rehefa nateraka indray tsika dia manana fiainana mandrakizay eto anatsika noho izany le fiainan'olombelona manomboka tsy hitantsony fa fiainana anankiray no mitondranao io le atao hoe fiainan'Andriamanitra ao anatinao ary io fiainan'Andriamanitra ao anatinao io le fiainana omen'Andriamanitra atsika amin'ny alalan'ny fanahany ka baiboly dia tsy miteny hoe ringana ny oloko satria manana fiainana anankiroa izy fa ozy izy ringana ny oloko no tsy fisian'ny fahalalana an'izay zavatra efa nomeko ao anatiny sy ananany avy amiko ny olona anankiray zany zay mbola tsy nateraka indray dia natsoina hoe olombelona tsotra ny fiantsoana azy ny fiainana ananandreny olondreny dia mbola fiainana ao amin'ny raha mila manao analyse any amin'ny dokotera izy mijery inona daholo tsy metimety eo amin'ny rahany dia mitebitebo lava ny fiainany satria mbola miaina amin'ny nofo aman-drà izy zany mahatonga Jesosy miteny hoe rehefa nateraka indray ianao ka mino azy dia na dia sotra va mahafaty azy ianao dia tsy hampaninina anao zany ny antony satria le fiainana nananao vaovao dia tsy ao amin'ny raha fa ao amin'ny fanahy ohatrao fiseho an'ilay izy tamin'ny fotoana nanomboana an' Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana iresaka amin'izay tsika iza ny eno tsara ataotra tsara ny tanan'izay miaina avy any Jesosy dia nikapohany izy nikapohany iny voaka rano vatany tonga teo amin'ny hazo fijaliana indray izy nomboana teo amin'ny tanany sy ny tongony boiboika be le raha ary fahatelo farany nandray lefina farany zay lava be ohatr'izay le olona nitsapa hoe maty marina ve sa tsy maty tonga dia nitrobarany aveto nahazo ny fony teo amin'ny akavila izy dia ny zavatra niseho voaka ny rano voaka ny raha dia mivoaka ny rano fa inona kay nidika an'le hoe rehefa trobarana dia mivoaka rano le olona fa tsy ratsony ritra tanteraka ny raha tao amin'i Jesosy nanontany dokotera nanontany olona sientifika ahako fa ny profo fa tapitra treo ny raha ao anatin'ny vatany olona dia manomboka mivoaka rano ny vatana Jesosy vao nomboana vao nyle foniny vaky ny fony voaka ny rano voaka ny raha ritra nomeny Jesosy ny zanak'olombelona tanteraka voninao anao ny rahany ary ny rahany Jesosy rery ny rahany Jesosy rery no miteny sy tsara lavitra no rahany abela satria ao amin'ny raha mamaly ny fanahy zay mahatonga Jesosy niteny amin'ny fanekena vaovao tia ny raha zay nalatsako anareo zao natao ho fahatsiarovanao izy ho famelana ny fahotanareo misy fiantraikany amin'ny ara-panahinao ny fandraisanao an' Jesosy sy ny fanananao ny rahan' Jesosy midika zany fa Jesosy nalevina tany am-pasana zay olombelona maty tsisy raha dia zao ny zavatra nitsanga rehefa tonga tao am-pasana ny fanamasina vatana mangatsika tsisy rano ny saromany dia tamin'i Jesosy nitsangana tamy maty olombelona tsisy raha izy fa velona izy tsy mahareteka ao an'Andriamanitra fa inona ny antony zay inona ny antony zay zavatra zay rehefa betsaka ny rano very tamin'izy nikapoana sy nomboany zany mahatonga ny rano mivoaka niaraka tamin'ny raha rehefa nilefona teo amin'ny hazo fijaliana izy Jesosy nlazaiko teo nalevina tsy nisy raha tsony teo amin'ny vatany ary ilay fisoroana tao amin'i Jesosy tamin'ny nandatsahany rano ho an'ny olombelona rehetra ho famelan-keloka dia tanteraka soamatsara nalevina tsy nisy rano tenany amin'ny Romana 9:4 tamin'i Jesosy Kristy maty tao am-pasana nanarina ny vatany Jesosy ny fanamasina namelona azy sy nanangana azy tamaty dia every hoe vatana tsy misy rano natsangany fanamasina tamin'ny kery ho velona indray Jesosy Kristy tompony tsangana tamaty tsy nisy raha sainy hoe mandeha izy fa tsy nisy raha tao amin'ny tenany saingy velona izy noho ny fanahy zay nanangana azy tamaty amin'izao sika rehefa nandray an' Jesosy dia nandray an'izany fanahy nanangana vatany Jesosy tamaty tsy nisy raha zany ko
ny fiainana zay anananao amin'ny fahateram-baovao dia tsy raha fiainana nananan'i Jesosy talohany nahafatesany fa le fiainana taorian'ny fitsanganany tamaty. Ary io fiainana io dia le fiainana tsy miankina amin'ny raha fa miasa mamelona ny olona ao amin'ny fanahy. Na tsy nisy raha aza dia velona Jesosy tsy mahareteka ao anaty izy Antonirivo raha olona tsisy raha maty natsanga amin'ny fanamasina atao hoe Jesosy nitsangana tamaty dia zao aza mikoropaky ianao ninina lazay mpitsabo momba ny rahanao hoe misy an'izao ato misy an'izao ato. Raha tonga saina tsara ohatry ny Paoly ianao ka manapahatakarana dia efa ao fanahy le fiainana dia dikan'izay nitsikitsika ianao nakakeriny menarana mahafaty aza misy poziny. Zay ny tantaram-piainan'i Paoly amin'ny asany apôstôly tonga 9:20 tsy tahita mihitsy izy fa naifiny le menarana ho any anaty afo satria antany fa tsy ao amin'ny raha tsony ny fiainany fa ao amin'ny fanahy. Enolo izy Paoly tsy tahita satria tsy ao amin'ny raha tsony ny fiainana fa ao amin'ny fanahy. Dia zao ny zava-tanitsanga ny olona rehetra nanapo azy ikarapoka ozy izy asany apôstôly tonga 9:20 nanaiky tazy menarana mahafaty ny olona rehetra niandry mifaty Paoly nefa Paoly tsy maty. Le menarana nanaiky tazy ho amin'ny tanjo no andringana azy izy ndray le menarana ndray maty aloha amin'ny Paoly satria naifina ny anaty afo. Androany arivo anao fitsarana ny fanahy ninona tafiditra ao anatin'ny vatanao dia miala aminao zany rehefa tsy avy amin'Andriamanitra. Ary ny zavatra azo kotoko androany arivo raha Satana androany mieritreritra andavanao izy lavo alohanao. Zany fotsiny ve ny orakoraka tokony ometsika an'Andriamanitra eno amin'izay io fiainana io dia le fiainana tsy miankina amin'ny raha fa miasa mamelona ny olona anankiray efa tsy nisy raha tsony atao hoe Jesosy. Zany mahatonga antsika rehefa miasa amin'ny fiainantsika ny fanamasina dia tsy misy idirana amin'izay zavatra miseho amin'ny rahantsika ny fanasitanana, tsy misy idirana amin'izay zavatra rehetra mety hoe lalovantsika ny fiarovana fa ny fiainantsika olombelona dia nivaina iaina ao anatin'ny fahavelomana sy fitsaram-pahamarina avy ao amin'ny fanahy. Mahazo manantena ianao afaka ho velona ny masizaba mba hahiratra, afaka handreny sofina marenina mba handendray, afaka hiteno ny vavamona miverina amin'ny laonina, afaka ho velona ny maty mba miverina amin'ny fiainana satria ao anatin'ity festival ity misokatra ho amin'ny famelomelomana moronava. Sarane! Halleluja! Halleluja! Jereo tsara mahatsarobidi ny fanamasina. Mila ekenao mba tsy olombelona tsotritsony ianao miaraka aminy. Zany mahatonga ny apôstôly Paoly tsy tahita tsony raha nikakery menarana izy satria tsy ao amin'ny raha tsony no mitoetra amin'ny fiainana fa ao amin'ny fanahy. Miangavy ianao aza mametam-panontaniana kely akory avy aiza ny puran'ity aretin'ity satria efa natoroko anao androany arivo. Zao le izy tsy hoe avy aiza ny nidirany efa toranao androany arivo hoe rehefa avy eo nivoany. Alors averiko milamina aza miasa saina hoe fa taizarany nahazahoanan'ity aretin'ity esory ao anatinao zany androany fa fa ao anatin'ny mémoiranao fa androany arivo mijoro eto miteny aminao rehefa avy eo efa tanteraka ny fotoana nafahana azy. Alleluia, alleluia.